tombono aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Resy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Miaraka hivavaka isika. Midera sy mankalaza anao hatrany izay Tompo, manome voninahitra anao noho izao faneom-pitiavana ataonao aminay izao ka hanomezanao anay indray ny maraina vaovao, ny andro vaovao. Eny ny velatra eo anatrehana indray Tompo ny hoavinay noho ny famindrapo sy ny fahasoavanao ao amin'i Jesosy Kristy. Koa ny hany azonay atao Tompo dia ny mana vao hatrany koa ny fanolorana ny fiainanay mba hanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anio dia andeha ny Petera voalohany, toko voalohany andininy fahatelo ry havana no hozaraina amintsika mikasika ny amin'ny hoe fanantenana kristianina. Inona marina moa izany fanantenana kristianina izany? Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny habeany famindrampony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Amen. Eto ry havana ny fanantenantsika dia miorina amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ambara izany satria izao nahatanteraka ny famonjena izy nijaly dia maty, nitsangana tamin'ny maty. Nahatanteraka ny famonjena izy, noho izany tena miorina aminy ihany ny fanantenantsika. Manaraka izany koa dia izao Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra ivavahantsika miavaka amin'ny Andriamanitra ivavahan'ny olona rehetra misy eto amin'ity tany ity. Tsy ireo fa tsy mbola misy amin'izy ireny nitsangana tamin'ny maty. Noho izany dia tena miorina aminy tokoa ny fanantenantsika. Manaraka izany fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty izany no antenaintsika indrindra koa fa izy efa nandresiny mafy sy ny sarotra rehetra. Ka raha miresaka ny amin'ity hoe epistily voalohany soratan'i Petera ho amin'ny mpino rehetra meli-patsaneran'izao tontolo izao ity dia izao: na inona iaina ny kristianina rehetra any misy azy ihany. Ary indrindra mora misy ny zavatsarotra sy ny manahirana dia izao: ny fahafatesana aza efa resy ny Tompo. Noho izany dia izay miaraka aminy koa dia handresy tahaka an'izany. Dia eto mihitsy no ahitana koa ary fa izany fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany dia izany koa no nandraisantsika. Izy indray izany hoe niteraka itsika indray araka ny habean'ny famindrampony, andraisantsika izay mino sy mahatoky, izay nanolo-tena hanompo azy dia izao omeny fiainam-baovao koa isika, tsy mitovy amin'ny taloha. Ary namana ahoana nefa namana ahoana izay rehetra hatrehana ao anatin'izany fiainam-baovao nateraka Kristy ho antsika izany dia azo antoka fa tsy mandeha irery isika fa eo izy ilay niteraka antsika. Manaraka mahazava-dehibe ny iorenan'ny ny fiainantsika kristianina amin'ny fanantenana an'i Jesosy Kristy koa araka ny ahitantsika azy eto dia tsy inona akory fa ny amin'izay rehetra efa nataony tamin'ny fiainantsika ary mbola ataony koa ny amin'ny ho avy. Ry havako, angamba ataoko fa tsy misy tahaka an'izany amin'izao fiainana izao. Noho izany dia ingany mba ho velona mandrakariva, hiorina hatrany ao amin'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty ary nanome indray fiainam-baovao ho antsika. Izany no iorenan'ny fanantenana kristianina. Dia mahireza ry havana, mahireza ao amin'ny Tompo. Amen. Mivavaka ary isika. Dia misaotra anao ary izay Tompo fa zanakao ary zanaka nateraka ao indray. Ary misaotra fa ingany izahay amin'izao fiainana izao dia tsy hiorina amin'ny zava-misy sy mandalo eto amin'izao fiainana izao ny fanantenanay, fa hiorina aminao ry Andriamanitra velona dia Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Dia amin'ny anaranao naovanay an'izany vavaka izany sy hametrahanay ny hatsempolim-piainanay ho avy eo am-pelantananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.